Zoma 20 janoary 2024 manolotra ny araba ho atsika mpanaraka fandarana aboray am'izao volana janoary sady voalohany zao tsy diso koa tsika rehefa miteny hoe voalohany Martial Randrenatson mpanao gazety mpamakafaka ny raharam-pirenena eo ihany koa nefa ny namatsika Tsima miaraba anao Tsima miaraba Martial dia miaraba ihany koa ny mpanaraka tsy tapaka ny fandarana aboray eto amin'ny Le Défi de Madagascar dia toloranay amin'ny rahalahy ny lafiny teknika ihany koa dia samsa miara-misalama ho an'izao fandarana zao tsy disotsika raha iaraba tratry ny taona ho an'ny rehetra ary firariana ho 2 herinandro fahombiazana ary 520 andro amin'ny fahasalamana ahafahantsika miarina na ho an'ny tenatsika na ho an'ny firenena malagasy misy atsika ity zay no ela Tsima fa nisan'ny vaovao misongadina tao anatiny ity fiandohan'ny taona ity dia andro vitsy lasa zay no naterahan'ny gouvernemanta Tsay Christian teo amin'ny fanendrena ny gouvernemanta lehiben'ny gouvernemanta reny prime ministre dia nazava ny fahatokisan'ny filohan'ny republika azy ary dia avy amin'izay dia nisy ireo atao hoe nametraka ny atota taratasy ho amin'ny fifatenana zay andrafitra ny mpikambany gouvernemanta voatendra ireo mpikambana 7 andrafitra ny gouvernemanta ary mbola isany atao hoe secrétaire mpanjakana nisy koa nefa mifanavaozana dia hoe ministre délégué ohatra ny fiadidinany gendarmerie pirenena izany andaotsika iresaka Tsima miandry valiny avy hatrany vahoaka atao arinany fifidianana iny zay tsy asitsika resaka tsony fa dia hoe lany vita fianianana miatrika ny raharam-pirenena avy hatrany ny filohan'ny republika Andry Rajoelina tena miandry zavatra ny vahoaka matoa miditra amin'ny hoe mandaa faharoa io anao andre matoa filoha nametraka fitokisana ianao ny lanym-bahoaka tamin'ny fomba demokratika dia matoky anao ny vahoaka malagasy fa eo amin'izay hoe fatokisanao zay mety nijerinao tsy jerinakao zo ny fomba fitenenana na nijerinao tsy jerim-bahoaka eo zany ianao somary mifantoka kely any amin'ilay hoe lany tamin'ny fomba demokratika ianao andre matoa filohan'ny republika Andry Nirina Rajoelina ireo vahoaka ireo raha toa ka manodidina ny 3 tapitrisa anao ny fidy anao ny malagasy nefa 20 tapitrisa misy 5 tapitrisa ao an-damosinao dia miandrandra fandrosoana mbola ho any amin'le vodilarina ve Madagasikara sa ho any amin'ilay lohalarina satria niotrikarena rehetra tsy mananatsika na ambonin'ny tany na ambanin'ny tany na ny naty ranomasina eny fa nanyabakabaka aza satria nosy ny firenetsika mampandainga ny milarina misy amin'ny Madagasikara iteny momba an'izany tsika matoky anao ny rehetra andre matoa filoha fa rehefa iresaka ny olona manodidina anao dia eo amin'izay mametra-panontaniana ny vahoaka ndao ary aloha tsika Tsima ameko ianao iteny hoe io no voatendry ao anatin'ireo atao hoe gouvernemanta Tsay Christian aona fahitanao azy aniny fanendrena iny fa efa jato na mahery aza ny atota taratasy ary misy ministra mihitsy hita kosa aloha zany hoe matoa mahita ministra 20 taona zany dia nisy fisavana sy sivana tsara zany fa andao hijery azy araka ny jerim-bahoaka satria isika mpanao gazety dia miainao anaty vahoaka tsy afaka mamita vahoaka Tsima nitsangana tokoa ny gouvernemanta Tsay amin'izao janvier zao dia hoe enjana dia enjana ny fifatenana ndreo ministra tsirairy avy ireo tao anatin'izay fifatenana zay ny zavatra hita nefa fijerin'ny olona ety ivelany dia hoe marina tokoa raha vao nitsangana ny gouvernement dia hoe mbola tsy azo tsaraina izy satria mbola vao hiasa izy marina zay kanefa aza dinoana fa nisan'ireo tamin'ny ministre ireo efa nitana département hafa tao anivon'ny ministera dia ny fantatry ny olona zany dia hoe misy nanahoana ny résultat an'le olona raha nitatana département hafa izy tao anatin'ny ministera zay ny tantanany zavatra ohatr'izay zany no fijerin'ny olona amin'izao fotoana zao zany hoe misy zany ny olona afa-po tamin'ny fanendrenan'ireo gouvernement reo fa misy koa ny olona tsy afa-po mihitsy tamin'ireo fanendrenan'ireo gouvernement reo ary marina hoe matoa reo voatendry dia ireo no natokisan'ny filohan'ny republika sy natokisan'ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta fa ny zavatra hita dia hoe ny filan-kevitry ministra zao tamin'ny alarobia teo dia hoe namaritra ny programma mpanjakana ny filohan'ny republika tamin'ny filan-kevitry ministra dia niainga tao anatin'le velonany 13 ary tena hoe nasiana tsindry manokana mihitsy ny hoe fijerevana ny sosialim-bahoaka ny fandripalemana dia hoe ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo ny zavatra hita nefa dia hoe mifantaniana miperaka zany manoloana an'izay zavatra zay dia hoe reo olona voatendry reo ve tena afaka anatanteraka tokoa reo le programma mpanjakana zay mifaritan'ny filohan'ny republika ireo satria raha tsy hijeritsika
momban'ny ministeran'ny vatra sy ny industrie ohatra dia jereo fa miakatra isan'andro fanandro ny vidina zavatra amin'izao fotoana izao kanefa le ministra teo aloha ihany any mbola tafajanona anivon'io départementa io ka mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tena voafantana araka ny tokony ho izy tokoa ve no fifatenana ndreo membre ny gouvernement reo a tamin'io fifatenana tamin'izao gouvernement vaovao zao ka mipetraka izay fanontaniana zay nisy ihany koa le hoe olona ny tana départementa hafa dia nafindra ny départementa hafa raha nanadiady a namana martial sy ny vahoaka mpiaino a dia hoe nanadiady a tany amin'ireny le mpandrarà mpizahatany reny na reny le tompona hôtely a sy mikasika ny fizahantany reny dia nametraka mihitsy ireo olon'ireo tamin'izany fotoana zany hoe tokony mila olona dinamika hitantana n'io ministeran'ny tourisme io satria raha ampitahina tokoa Madagasikara izay manana site touristique be da be izay mbola tsy voatrandraka amin'izao fotoana izao raha ampitahina amin'ny nosy rahavavy ao Maurice izay nosy kely dia tadidio tsara fa ny mpitsidika ny nosy Maurice ao anatin'ny taona anankiray a dia mahatratra any amin'ny 5 millions 4 millions kanefa ny mpizahatany eto Madagasikara raha farafabetsany 10 mihetsy ka aiza ho aiza le hevitra hoentina anatsarana ampidiram-bola mpanjakana ao anatin'izay sehatra ny tourisme zay satria raha ny zavatra hodiniana sy ny fananany Madagasikara reny eto Madagasikara dia be da be ny zavatra tokony isaritana ndreo mpizahatany hiditra eto Madagasikara mba hahafahantsika mampitombo ny arikarena faoben'ny Madagasikara ary hiditra any amin'ny anaty kitapom-bola mpanjakana fa eo amin'le tompona andraikitra mihitsy no mametraka fanontaniana ny olona hoe tsy misy olona mihitsy ve dinamika kokoa manana hevitra anatsarana zany tontolon'ny fizahatany zany a eto Madagasikara fa io olona io ihany zany hoe tsika zany namana martial tena mijery tsika objectif fa tsy hoe tsy fitiavana an'le olona akory fa tena hoe le olona zany tsy mankala an'le olona tsika fa le hoe ahoana ny tantanany an'le ministera tamin'izany fotoana zany a tena efficace ve le izy tsy isorako ianao am'izay apiko kely fotsiny ianao anatin'iny ministeran'ny vatra ny fanjifana ny indostrie nisy ny ezaka nataon'ny filohan'ny republika ametrahana nle atsona hoe odof na hoe hoan'ny district hoan'ny factorie na tany ketsa industrialy fito am'y fitopolo ny famakafakana nataotsika efa tafiditra any amin'ny 3 tsika zao tafapetraka fa ireny ve miodina isan'ny manodina azy ohatra menako akadinondro sakay na any ambady finandrahana ny tatelo any ambositra sy matsiatra ohatra akaiky zay ny teneniko zay mivoatabia ny ambatondrazaka ary eo amin'ny faritry tasy misy anay eo a de misy ny fanaovana voatabia ihany koa hoan'ny any miarinarivo ary eo arivomamy de misy ny fanaovana paty a sy mananasy avadika ho zava-pisotro fa teteny aminao a hoe maninona mbola abisesika miditra ety na eo aza mifahalalahana ara-toekarena maninona no abisesika eo re entana tsy de tsara ohatra hoe kalitao an'ny savony atsy Maurice mialatsiny amin'ny fomba fiteny na manatsima manana savonnerie tropicale tsika eto manana orinasa zay mbola tantanana karana azy tsika any Toliara Mahajanga Morondava mamokatra savony fa maninona no karazany hoe ambany kalitao atsy amin'ny nosy Maurice ampidiriny eto Madagasikara satria ve mandohetra le karana raha izay tsy teny zavatra be deabe atsy ivadika aminakajy hafa mihitsy anefa ministra ao anaty gouvernement raha tsy miteny an'ity atsima de mpanao gazety kanosa mpanao gazety matahotra fa eto tena metraka hoe zay tsika le hoe mpanao gazety tsika miaino anaty vahoaka satria zana-bahoaka de tsy amita bahoaka de andaingy ave tsika tsima esory daolo ny faritra 2 de ataovy miditra ao anatina mifaritra Analamanga tsika misy district 7 akelezo amin'ny district Anatananarivo reny vohatra fotsiny raha miteny an'izany basy aty fitiavana tsy afenina farangaranga be ny tanàna Anatananarivo na Inandriatsitoaina raha ny anarana de matretre fa ny fitantanana ny commune Antananarivo za miteny mihitsy hoe anisan'ny namitaka ny filohan'ny republika mivantany zany iteny ianao tsy mareva avy eo satria nahoana lany tamin'ny lisitra IRD isika rehetra district miaraka amin'ny Andrajoelina ny fitantanana ny commune Anatananarivo misy zatra maromaro ao ohatra am'izany eo mpiasa efa tranainy eo ny fiarana miasa amin'ny filan-kevitra municipaly ary eo ihany koa fametrahana andreo karazany hoe mpiara-miasa ao anatiny ohatra tsika iteny hoe izy parka ohatra koa tsika miteny an'ilay hoe samyvato eo aloha lasa sma io ny tena asiko resaka tsima mampitombo isa ny mpiasan'ny commune hatrany hatrany be ny tanàna na eken'ny filan-kevitra azy ny vola mikorina ireo Antananarivo
raha isaina ny trano na isaina ny isambatan'olona tsimo de mikorina amina miliara isan'andro miditra amin'ny commune Tananarivo eo atao fotsiny hoe arivo ariary ohatra zany tsimo maka sora-piakonana anankiray de misy arivo miditra ao de efa zay ny miliara tsima amina raha vola madinika fa atambaro ny etratrahana sy ny sisa ny vidiny rano ny taxa rehetrarehetra amin'ny atao rehetrarehetra eto Antananarivo eto tsika moa tsy tanisa hoe ny droit ny impôt ny taxa sy ny surtaxe fa ny tena ikajinanao Andriamatoa ministra ny fanajariana ny tany naina Andrea Tsitoaina zana-bahoaka ity ny fandarany ity afaka miakatra mivantana eto ianao tsy fampitahorana zany fa fandrefesana hoe tao amin'ny fiadidinany tanàna Antananarivo raha manao référendum ianao ka iverina kely indrana ny toerana misy anao be ny tanàna zay vao miverina ny toerana ministra de valinao anatin'ny 2 andro fotsiny de tsy misy vahoaka Antananarivo ka akasitraka anao Andriamatoa ministra hoe ianao ve atao ministra ny fanajariana ny tany fa ny fako Antananarivo aza sy voarokanao ndao am'izay tsika iresaka tsima satria io mamparary zay mahatonga tsy mila matahotra amin'ny resaka an'izany hoe nahoana moa raha miala eo anosy zato anao de anosy patrana any États-Unis misy zany hoe colline de blé colline de maïs sy ny sisa colline de sorgho atsy Afrika any Sénégal colline de sorgho tsimo fa eto Antananarivo tsy mba misy an'izany hoe colline na hoe colline de riz na colline de maïs na colline de zavatra hafa koa zay produit locaux rehetrarehetra tanysaina fa inona misy eto amintsika colline d'ordure tendrombohitra fako Andriamatoa be ny tanàna teo aloha lasa ministra raha tena hoe ametraka an'izany ianao satria nisy natao hoe passation nataonao ihany ko de nametraka ianao hijery akaiky mimponina tena mijery mimponina tokoa ve ianao Andriamatoa ministra naina Andrea Tsitoaina ary zay mahatonga ny fametraham-panontaniana hoe raha ny vahoaka ny fidy Andriamatoa filohan'ny repoblika de matoky anao fa raha mijery an'ny olona hoe apetraka de tena manahirana raha barea io avadika kely baolina de hoe ny entraîneur sy ny mpanendry de hoe olona efa hita fa voadona nefa mbola ampanaovina baolina amin'ny premier mi-temps mihitsy ary atao kapiteny aza fanajariana ny tany zany de saripady eto ny karana sy ny matretreny manototra ny tany ny bypass tompoka fa tamin'ny androny riajo andrianaina arivelo zany oka zava ty resaka ty hoe hiditra any am'sainy vahoaka fako ny resaka tsima de asitsika tsindripeo maloto loatra ny renivohitry Madagasikara marary amin'ny Madagasikara tsy maolo-pirenena manakara-panondro anankiray monja ay de mijery hoe ty fako Antananarivo ty kosa tsy rary ny Andriamatoa PDS ianao nanovan'ny samy vahosima fa raha ny vahoaka natao hoe mandoa ariary folo isaky mifako arinonareo voaroky fako io automobile veny tsy misy tao anatana commune urbaine ny lalana veny tsy ho voatatitra ny olona mpandroaka fako veny tsy misy tsy fandraisana ndraikitra mivaliny zany Andriamatoa be ny tanàna teo aloha lasa ministra am'izao fotoana zao mametraka fanontaniana aminao mivahoaka ary lasa hoe ianao no tsy nety ary raha mpiasan'ny commune ao nanaovanay fanadiadiana nataonay moa zany de misy hatramin'ny hoe ao ange misy an'izany hoe kase mangamangy raha tena ho an'ny commune de kase mpanjakana menamena fa be debe no mitaraina ho anatiny ao satria io le ekipa ihany misosy anaty listra tamin'ny andron'ny amiraly de ity zay ny akamakama de tiako bosy zany foana zavatra nisy teto am'ty fireneny ty de eo am'tao aminatiny tantananao ny fiadidinany tanàna Antananarivo aloha tsy tononketo le anarana fa de hoe tsy maintsy zay ve io fako io tsy mandoa ametrahana fanontaniana ngamba tsy mamety tsy de mahita an'le fako eto Antananarivo ny zavatra hitako fotsiny de hoe matoa ny filohan'ny repoblika nametraka tompona andraikitra anankiray amin'ny toerana anankiray de everiny fa olona mahay manana vahaolana io olona io manoloana an'le toerana zay ananany fa ny zavatra hitako namana maritsy ala sy ny hitany voaka malagasy de zao hoe move tena nahavitany andraikiny tokoa reo tompona andraikitra zay napetraka ny filohan'ny repoblika tamin'ny toeran'ireo fa ny zavatra hita namana maritsy ala sy ny voaka malagasy de hoe reny tompona andraikitra napetraka reny ary ndraindray dia reny mame imazy ratsy ny filohan'ny repoblika ka eo indrina no mametraka an'le fanontaniana hoe tena voafantina araka ny tokony ho izy tokoa ve nametrahana an'ireo tompona andraiky mpanjakana indrindraindrindra reo ministra reo am'izao fotoana zao fa be da be ny fahakiviana ananan'ny olona sasany marina hoe misy ny afa-po misy betsaka ihany koa ny tsy afa-po tamin'ny fanendrenan'ireo le membre-ny gouvernement reo satria zavatra hitan'ny olona zany de hoe ny zavatra andrasan'ny vahoaka malagasy zao am'izao fotoana zao de hoe fandrosoana ary koa mba fijerevana sosialim-bahoaka ary fampiakarana ny farim-piaina voaka malagasy zay tafiditra lalina ao anaty fahantrana zany zavatra zany no andrasan'ny voaka malagasy
am'ireo tompona andraikitra vaovao reo fa moa ave avitan'izany reo tompona andraikitra voatendryreo marina hoe mbola voanomboka iasy izy de hoe tsy afaka tsaraina fa fanteneniko teo hoe reo olona sasany tam'ireo ministra reo de efa nitana département hafa ary ny olona sasany efa tompona andraikitra tany amin'ny toerana hafa ka mba hita ihany le résultat nataon'ireny tany amin'ny toerana nisy azy tany ka reo olon'ireo hoe tena avita tokoa le finiavana ananany filoam-pirenena andrajoelona raha nyteny zao ny filoam-pirenena hoe manomboka zao de hiady mafy am'izany resaka fahalovana na nkolokolo zany izy satria be da be ny sehitra eto Madagasikara tena be kolikoly raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny resaka hoe douane ny tribunaly ny domaine zany tena be da be ny kolikoly akoatrany hoe reny concours administratif reny ka zany zavatra zany de tena tokony manatena zany ny voaka malagasy ary miandry fatratra hoe tena hiasa ve reo tompona andraikitra reo amin'ny nametrahana azy satria lasa raha ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo am'izao fotoana zao de mametraka amin'ny fanontaniana hoe andrasana amin'ny filoam-pirenena daholo ve zany zavatra rehetrarehetra zany satria matoa ny filoam-pirenena hoa nametraka an'ireny tompona andraikitra reny de fatany fa manana vahaolana le tompona andraikitra iazaka zahtsika satria za teny any amin'ny 7 aprily any tsika tsima de feno mizato andro fa ny parapara volana aprily zany tsika mifandarana bora eto de bora atsika hoe inona vita ao anatin'ny zato andro satria tsy maintsy mametraka an'izay ataotsika hoe départ chronologique ny gouvernement zay tsika amin'ny alalan'ty fandaratsika ty hoe 7 janoary androany 7 aprily feno ny 9 andro mifarana mihitsy zany ny aprily tapitra ny zato andro hitsaratsika n'ireo gouvernement reo mirary soanareo zay avita fa naizana zany efa nametraka baraingio manoloana ny fomba fiasa fa hivadika indray tsy ma ao anatin'ny reto hoe tsy ho asitsika resaka aloha le secrétaire d'état satria mbola ho avy zany fa mirety gouvernora ihany ko misy ny gouvernora de tena hoe mampime araka ny fomba fiteny satria nahoana andehatsika hiteny gouvernora nanao afera maloto ohatra am'izany gouvernora mibetseboka masaky mandeha fa mivarotra ny re-pirenena de mivolamena zay tena ananany Madagasikara andaotsika ame statistika mba afatsika hoe manan-karena ve Madagasikara mahatonga ny amerikana mbola larina voalohany tsy mety eran-tany amin'ny larana toe-karena de niara-tafitra fotsiny fa raha ny lanjam-bolamena no atao io le ataotsika hoe or monétaire de 32500 tonnes ny tahirim-bolamena ny firenena sinoa 32500 tonnes ny tahirim-bolamena or monétaire ary neniny amerikana 27000 tonnes tsika hany de mampiavaka hoe isinina ny lasa aloha fa i Madagasikara zay manana anato hoe filon d'or manomboka mialan'ny Sainte Marie mamakivaky ny avoatany patonga ny Dego mandalo amaivatanana anisan'ny sopotra ao ny volamena fa maninona ny gouvernora atao anatin'ny zany betsiboky zany manome alalana ny sinoa mampiasa ny fitaovana engin omen'ny filohan'ny republique efa mandeha moa ny fitsarana azy fa naizanona tsy zany ny seho an gazety zany de raha tsy mamoatra n'zany amin'ny vahoaka tsika de mpanao gazety kanosa ihany tsika tsimo tahaka an'izay koa reo gouvernora zay nomena an'izay amina miliara fa izany be ny tanàna izany lehibe na district tsy mba mitaraina hoe ny anay ny an'izay anay de haingo tanàna ohatra am'izany ohatra ny an'izay avaky nakaratra efa nyteneninay zany mialatsiny aminao andre mato vivaty rakody vao mivantana ihany ko ty hoe nangataka misy député maro aminao amboary ny lalana any ambotopoiny amboary ny lalana avy eo akazo miritra mandeha amin'ny fidirana 20 kilometatra hoe io fitaovana engin va hitona ny carburant tsy mivoaka le engin sisisa ny tany amin'ny faritra mela kokoa raha tsy diso tsy matany mitsinjo de vo niasa herinandro de fitaovam-panjakana nampiasana ny taonana tany vahoaka rambile ny tomana vato zany hoe lay olona tendren'ny filohan'ny republika zany atokisany eo amin'ny ara-taratasy fa rehefa any amin'ny kianjany any de mandeha any ny akamakama ka reo gouvernora misy mifanendrena gouvernora anankitelo zao no voatonona hitako tao analamanga de ny ao analanjorofo reo aloha tonga de tadidiko aoka tsy ho diso fa tsy reo gouvernora sasany sanatria ve ao anaty listre sanatria ve praikopakisasahana de tsy mikitiana fa mila kitiany reo satria ny olom-boatendrika io de mamono ny olomna voafidy raha jerinay tsika misy fifamalinany anatin'ny olom-boafidy makany amina olom-boatendry ohatra am'izany ny tranga ao abongolava ny solomavambahoaka dia lany amin'ny RD ny atao hoe ny gouvernora de notendrena kanefa raha samy miady amin'ny asan-dalo zay mamay am'izao fotoana zao Tsormandidy faritra mena Betsiboka faritra mena Analamanga tapany avaratra raha tsy lazitsika
any manjakandrina angamba ntsykitiako fa mivao manomboka ianao hoe etsy talata ny volon'ondro makany amin'iny analaroa Ambatomanoina Anjorobe mandalo any amin'ny fiadinina toerana na hoe limitrofe moa filazantsika azy ao Ambatomanoina misy an'le antsona hoe Andronombe de mifandray amin'ny Akazobe aty Ambolitarakely zay nisy fifampitofirana dalo ary maty ny be ny tanàna Andramely eo amin'ny district Anakazobe faritra mena zany ary misy kizo raha miresaka tsika mivakina karatra dia manomboka miala be tafanao mandrapatonga any Mandoto Akazo miroitra mandalo any amin'iny atao hoe Vasina zay nisy nafatesana rem-pianakaviana 70 taona dia mandeha ny azakazaka ny dalo any anelanelan'ny faritra Itasy-Bonglava ao amin'ny faritra ny hoe commune ny Tampinala zay mahita ny rano majilo any angen'ny kizo ny dalo ary le dalo ambony latabatra ny tsitratra fa ny dalo mpaninjika sy mipandroka reny hita reny mametraka fanontaniana so ihany aloha zany fa vaovao ny fanambina petraka ihany ko sady vaovao ny sekny ataontsika ministre délégué médite de gendarmerie de hoe ametraka pakiady ny gendarmerie so fa efa niezaka ihany ko ny teo aloha nametraka an'ireny compagnie na groupement sy brigade na poste avancé reny fa mbola tsy mandriko fa alemany eto Madagasikara satria vao miala eo amin'ny toerana ny tranonao anao de efa tsy anao matoa misy zaza tapado etsy afara vohitra mampalahelo zany trango zany na tiatsika na tsy tiatsika sosialim-bahoaka zany matoa misy zaza tapado tsy mamenatra n'ilay olona akory te amin'ny hoe atao famitorana hoe nataoko sorona misy dikany zany satria manjaka ny totozy sy ny voalavo rehefa matoritory ny saka tsima ny zavatra tiako amaranana ny fandarana fotsiny ny namana marsial de zao hoe ny filohan'ny repoblika de manana vina ary ny vahoaka malagasy maro anisa no nakasitraka n'zany zavatra zany tamin'ny alalan'ny fifidianana ny zavatra hita zany de hoe ny andrasan'ny vahoaka malagasy zany am'izao fotoana zao de hoe izy fiovana lalina eto amin'ny fitantanana ny tany sy ny firenena manomboka izao zany hoe entitra kokoa zany ny fanaraha-maso reo tompona ndraikitra zay napetraka reo satria zay ny hitako lesiko hatramin'izay le fanaraha-maso no tsy ampy dia manao ny ataony foana reo tompona ndraikitra sasatsasany no zy afa-tsy hoe ny rehetrarehetra ka zay zavatra zay zany tokony ilana fijerena akaiky zany manoloana an'izay zavatra zay satria rehefa misy zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena dia amin'ny filohan'ny repoblika foana no voenjika sy voaloto ka eo anatrehan'zany zavatra zany dia andrasan'ny vahoaka malagasy hoe mba isy am'izay mba hiarina ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy isy ny fandripalemana ary adio ny tanàna n'Antananarivo ary manomboka izao de hoe hitatra bebe kokoa ny asa ny famoronana asa eto amin'ny firenena satria zay koa ny tena fahantrany eto Marsial tsy ampy ny asa nefa reo ankizy-mpianatra zay niandrana tany amin'ny ambaratonga ambony de be da be ny voaka am'izao fotoana zao nefa tsy misy asa ka manantena zany satria ao anatin'ny programma ny filohan'ny repoblika koa ny famoronana asa ho an'ireo tanora vita fianaran'ireo ka ny zavatra hitako de hoe tokony hojerevana hoe inona marina ny arena misy eto Madagasikara de tokony apetraka am'izay ny structure hitrandrahana an'ireo arena reo raha tsy ilaza fotsiny raha tsy nyresaka volamena tokony structure apetraka mikasika amin'ny volamena eto Madagasikara satria tany be volamena ty Madagasikara ty de ny fanjakana fohy be mihitsy ny tokony ividy an'ireo volamenandreo de avy eo ny fanjakana fohy be comptoir de l'or de reo fanjakana fohy be avy eo no mamaritra azy na le hoe avadika ho tahirim-bola zany eo amin'ny banque centrale io zavatra io zany no andrasan'ny vahoaka hors monétaire zany no andrasan'ny vahoaka malagasy am'izao taona vaovao zao ary matoa ny vahoaka malagasy mbola ny fidin'ny filohan'ny repoblika de tena matoky izy ny finiavana sy fitiavana nana filohan'ny repoblika vaoaka hotsorintsika namana Marsial fa mbola efa mitenentsika foana zany hatramin'izay hoe raha ny fitiavan'ny vahoaka malagasy maro anisa ho an'ny filohan'ny repoblika mivady amin'ny fitiavana sy finiavana ampandroso marina n'ity Madagasikara ty de mbola resy lahatra ny vahoaka malagasy fa ny fanontaniana mipetraka de hoe reo mpiara-miasan'ny filohan'ny repoblika sasatsasany reo mametraka fanontanianany olona hoe fahoany reo olon'ireo zay nga manao maranako azy namana Marsial amaranantsika azy satria vadiantsika sihatrafa sady ao anatin'ny fotoantsika de hoe izay Andriamatoa filoha dia sarotiny manana ny filohan'ny repoblika ny malagasy satria filohan'ny 20 tapitrisa ianao fa tsy filohan'ireo ny fidy fotsiny ary tsy sanatria hoe navahana mpanohitra ka manatena fiovana de alao mitenideny meloa mba tsy isin'ilay hoe tsy mety tsy fetezan-javatra de hoe tia de ataotsika tsikera manorina na critique constructive
ka mba ahafahanay mametraka an'le zato andro de nataonay mihitsy depart chronolozika ho anay mirahalahy eto amfandarana aboray a ity fa melohan'zay vadiatsika misihatra fa namanatsima de hoe izahay a dia tena manao teny tsy misorona izay a manao basy aty fitiavana tsy afenina fa rangaranga ary aleo koa manao hoe aloha vandany maso toy zay vandany vo raha izandretra zany satria sarotiny Madagasikara hiakatra misehatra avy satria anisan'ny lazaina hoe pays émergent d'Afrique Madagasikara atao anatin'ny fitantanany filohan'ny republika azy ary reto le teboka ataontsika hoe teboka miabo ho an'ny filohan'ny republika tsy nisy filoham-pirenena na vitan'izany tanjaka hoe nanana tahiry volamena enina taonina isika enina taona sy telonjato kilao sa ty filohan'ny republika ty teboka tsara na teboka miabo zany andriamatoa filoha ka mahasarotiny anay mba tsima sy ny olo-pirenena zay enonay satria izay de men'ny feom-bahoaka miaraka aminay hoe ny filoha nge tsara fa reo manodidina azy ireo mampilisatra azy mba elanan'izay teny hoe manodidinareo tsara mihitsy le teboka faharoa itenay nananao ary ataonay miabo ihany koa de hoe ianao nanao fianianana ka ahoana tokoa moa mpikambany gouvernemanta zay ao anatin'ny atao hoe fahefanam-panatanteraka tsy anao fianianana alao tokoa tonga ny zato andro de mametra am-pialana rehefa tsy ahomy satria tsy tafita le 5 taona raha ohatra ka ifampiandrety ihany tsika ny andrasoalaso malahariva mody de hoe teboka iangianay daholo zany rehetrarehetra zany a naloanay nanao teny tsy misorona satria zana-bahoaka miaina anaty vahoaka ary tsy amita bahoaka hitra ao anatina teboka faharoatsika tsima efa miteny hoe vahoaka ihany tsika za tsima miteny mivantana raha ao anatin'ny singa ao anaty vahoaka raha mitetiny elakelatranona tanina rivo tokoa tsika miteny tsy fandripahalemana atsanikeo iny fa misy mpiandraikitra any amin'ny fokotany any sy ny sisa fa ho lava ny resaka raha zay fa eo am'ty fitandrona fahadiovana fotsiny tsy manana ny andraikiny tsony vaoaka malagasy hoe tena revo anaty fitadiavana ve fa raha mela lakan-drany eto tanina rivo tsima tsy ahitanao faky plastika de mandangy ianao na andravoangy be sarety mandeha amin'iny ambodiny sotry iny mandeha any amin'iny mahamenatra tsy ape filoha fa tangorona fako colline d'ordure ao zay za tena hiteny tsima hoe le responsabilité citoyenne la hoe andraiky bahoaka mihitsy ny resahako eny vahoaka tsirairay za my voalohany teneniko za vevy rehetra tsima za ve tsy nipitaly hoe raha mihinana hoditra koa raha de atsipika eo akaiky eo raha misotro rano oviva na misotro juistara na zay boisson mipetra hoe atao anaty tavoangy zava-pisotro de rehefa avy nisotro avea de satria misy mpiasan'ny commune na atao hoe RFD eto Antananarivo de eo ny RFD androka amin'ny fakoko mametra-panotanina amin'ny tenako ako de ny 7 tapitrisy indrindrindrindra satria raha mba mijery anao atsira be mba madio ihany a raha mijery anao toliara madio toliara am'izao fotoana zao tsy ma raha mijery anao any ambositra ny renivohitra mifaritry mani ao a mety misy any ny fako fa raha mihoatra am'ty Antananarivo renivohitra Madagasikara ty na Tomasina toliary mahajanga misy fahadiovana daholo ao anatin'le renivohitra fa le Antananarivo kosa aloha de mametraka hoe eo ny tompon'andraikitra lazaiko hoe matory ampitoerana ary io misy fiara raha mandangy ara tsy misy teo taky camion o itona fako aketsy andralanitra na hoeny amin'ny 67 jereo nge fa miaina amin'ny fako ery ambodiny sotry ery anao amin'io amin'ny aigle noir io a tena maimbo nefa ny sakafo hoaninao sakafo tonga de any ambava raha tsy tenanao ireo poulet de serre sy trondro sy ireo atao hoe vokatra andranomasina sy andramomamy reo mba alaivany etrehtra hoe mihinana loto mihitsy ke zany ny vahoaka aiza zany ny fiadidinan'ny tanàna ao anatin'izay sy lay orinasa sma zay napetraky ny faben'ny tanàna de le responsabilité citoyenne ny andraikitra vahoaka tsirairay tsima tiako asina resaka any koa anatin'izao fa ataontsika hoe fandarana boray a voalohany am'ty taona 2024 ty zao marina zany namana martial ny fahadiovana dia rarahany daholo be zany hoe mila fanabeazana itsika vahoaka malagasy indrindraindrindra itsika zay ponina mipetraka eto tanànana Antananarivo renivohitra marina tokoa zany hoe misy ny tompony andraikitra zay misahana n'ireny zavatra eny nefa beaziny tsika vahoaka malagasy 7 tapitrisa mba tena hijery marina ny hoe fahadiovana satria mandrora amin'ny tsy lany ihany isika manoloana ny zava-misy ary ny zavatra misy namana martiala sy ny vahoaka malagasy de eo rehefa tokongatokony le andro fahavaratra na amin'ny fotoana ny lotsakorana de mipotra daholo le loto maro samihafa de ny voka-dratsiny any amintsika vahoaka ihany de avy eo a lasa mametsiny le fitoram-panjakanytsika kanefa isika misy responsabilité atsika vahoaka malagasy manoloana zany zavatra rehetrarehetra zany manompoka izao zany de zao hoe tokony hovaina ny fomba famindra raha misy zavatra
mihinan-javatra ianao ka laninao le zavatra de mba hoety lo izy a de rehefa any am misy toerana fanariana fako a voarinao fa tsy arinarina eny foana zay ngama no amiatrahako amin'iny a fa eo am'le hitany mahatrala niverenao kely fotsiny eo am'le resaka hoe tsara le hevitra hoe nanao fianianana ny ministra zay voatendry tamin'ity taona ity tsirairay zany hoe iny zany ohatra ny karazana voady hoan'ireo tompona ndraikitra hoan'ny voady natao tamin'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ary ny voaka malagasy valo amby roapolo tapitrisa fa zao hoe voady any fa zao hoe hatram'izay eny marsial nanao anoatra zany foana ny tompona ndraikitra teto amin'ny tany sy ny firenena raha tsy ilaza fotsiny any filoam-pirenena fa ny zava-nisy jereo reo mpitondra ny fandipy teo raha tsy ilaza fotsiny any ny marika ravalomanana fa inona nataon'ny marika ravalomanana ny afindrafondrao tsy azo avely inona nataon'ny filoha herina jaonary mampianana ka le fianianana tsara fa hoe tena ny tanany teny nomena tokoa ve le fianianana nataony ve le tompona ndraikitra eo zany le tiako tenenina hoe tokony amafisina ny fanaraha-maso reny tompona ndraikitra eny ary tokony isy cellule anankiray mihitsy eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika isahana an'zany zavatra zany satria zay ny hitako lesika eto amin'ny tany sy ny firenena ary za mahita hoe gabraraka loatra lalàna tsika manana fa ny fampiarana an'le lalàna koa hitako lesoka ka manomboka izao de tokony enjana amin'ny fanatanterahana an'ireny lalàna zay efa lany reny teny anivon'ireny parlement reny ka zay tratra de tokony omena sahasahaza azy a mba ho anatra ny sisa rehetrarehetra zay ngamba namana marsial no am'tianako azy a fa aperako aminao ny famaranana ny fanjaratsika akalesona kely any tsika namana tsima na tsy amin'ny firenena tsy amin'ny Ocean'ny Indianina na i Afrika ilany atsinanana dia misy fomba fanadiovana fako ary andao tsika ka tahaka ihany hoe ohatran'ny an'ny italiana koa ao andreny vohitry Roma ao vao miala kely an'ny Roma ianao a dia nampiasaina atao hitanehana ny rano fisotro mponina ny fako zany hoe azo etreretina zany hoe kisarina ny eritreritra hoe io fako natananarivo io de azo atao ny atao hoe triage fandivanana hoe reto fako biolojika azo avadika zezika avy hatrany reto fako plastika mety azo avadika azo atao tsara misy fikaroana mpianatra misy fikaroana orinasa hoe be de be zay hoe sony fanarahana amin'ny fiadidinany tanàna natananarivo hoe amadika amin'ny fako nandralanitra ho lasa zezika sy ny sisa fa le plastika ihany koa nge de azo anaovana an'le hoe autobloquant antsime tetry anozaty nisy nanao an'izany ary am'izao fotao ciment sakisaky nyvodirindriny ianao de mahita hoe mpanao balustre fa io tavoangy plastika ohatrany hoe tavoangy viva sy ny karazany iny nge de azo tanehana anaovana le autobloquant ary nisy an'izany tetry anozaty fa maty moa le orinasa hitako teo fa tsy haiko hoe mifindra izy de tahaka an'izay koa zany le famadiana ny fako biolojika sy ny fako artificialy ho atao izy endrika zezika sy fitaovana ampiasaina andavanandro ary efa tokony hiditra amin'ny fanjifana amin'le hoe mapadiny tanàna any koa tsika satria raha diniana any koa efa miaringana ny ala tsima dia tokony andraikitsika hoe fampiretana ny hafa ao an-trano responsabilité citoyenne daholo zany tsima ka mahatonga atsika iteny ao am'izao fiandohany zao fa isy taona moa hiditra tsipiriany tsika fa fanombohan'ny fandarana zao de hoe araka ny tsodranona ataotsika teo tsima hoe mba ho 530 andro anivona fahasalamana de ho 2 herinandro ahitantsika fahombiazana ary ao anatin'izay koa tsika ametraka an'ireo asinga tsirairay ao anatin'ny volana hoe mba hifanapiny ny samy malagasy andray ny tenin'ny tany aloha de hoe tsy andraikotro za irery fa andraikotro zasy anao de eo tsika no atao hoe manokatra amin'ny maso-tsaina mamokatra amin'ny masom-panahy ary mamokatra mihitsy ny masom-batana za raha zay ny ilazana azy a ho an'ny olo-pirenena satria alohan'ny tenenako de nandinika ny tenako a zay le hoe réfléchissez avant d'agir de mba miteny alohatsika eto satria miteny ny tenatsika sika sima am'le hoe zana-bahoaka mena anaty vahoaka ka andao re tsika malagasy eo anatin'izao fiandohan'ny taona zao manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika ka hatrany amin'ny zaza mena vava ny ala tam'izay ka afaka miteny de mba samy andrainy andraikiny fa tsy fanilika ohatrany hoe io le ry zalatsy hitatra am'izao de hoe alao fa samy manana ny andraikiny a de mba afahana mampandrosa Madagasikara satria matony sinoa lasa voalohany era-tany dia mitazona andraikitra tsirairay ary ny sinoa eto tena metraka akatsy hoe adiny 5 ao anatin'ny 420 ora ihany matory fa tsika menakavy mbola manana adiny 8 sy ny adiny 10 ary misy koa ary adiny 12 ka zay le hoe topika atroana ny taony 420 sy 4 fa tsy hoe io anao efa lany anao andre matofilova de efa ataovy am'izay zay ataonao fa zay zany de efa miandry anaterana ty hoe io am'izay andehaka ty aminay ny fameno sy ny tsino sy ny tosika
fa isika manosika tena tsika mameno atsika tsika ihany ko manao ny asa fampanosoana ho an'ny tsiraraika am'tena anazy alohan'ny anakatonatsika azy tsy ma dia meko an'le famitinany ianao ia zay ngamano amarana anazy namana marsial mana tena zany ny voaka malagasy am'izao taombaovao zao am'izao tompona ndraikitra vaovao zao vao nitendreny zao a de hoe madagasikara mandroso ary mba ho taona zina ho an'ny voaka malagasy vala am'roapolo tapitrisa ty taona vaovao ty zay dia mametraka ny veloma mandrapiresaka indray tompoko ia isorako ny teknisianao ambadika eo a isora ko ianao tsy ma tao anaty fitondrana andreny a ary etsika tsy mialatsiny fa miteny mivantana hoe reny ny teny tokony ho sahaza aloha miteny basy aty fitiavana amitsika menakavy fanabeazana satria itony sehatra ny ain'ny vakijery tony a dia mametraka tsara n'le hoe IEC na hoe information éducation communication avaditsika am'teny malagasy tsotra hoe mampalala vaovao a de manabe ary misera ihany ko na mifanerasera ao anatin'izay sera zay indrindra tsy ma ny fandarana bora dia afaka mivahiny eto avokoa tsy natao an'ny mpanohitra ity irery ohatra na tsy natao amin'ny pomba nyfitondrana satria politika foana nitondrana fa ny malagasy tsiraray manana kara-panondro ka tsy voafonja na misazy dia manana zo iteny amin'ny ainy vakijery ka ireto misy larana ho an'ny fandarana boray a tenegniko miadana izy tsy ma ny larana RTL dia 033 29 209 37 034 12 616 034 12 616 zay zany abramo de fa napetraky tsika aboraky tsika eto aby ny mahasomy firenena fa tokony oloalara ny madagasikara amin'ny teny tsy fanampy fotsiny zany fa azo tanterahana satria ananatsika ny otrika rena rehetra ananatsika ny vatana olombelona ananatsika ny saina de ireo manam-pahaizana na vita fianarana ambony ananatsika ny fanahy de le fahendrena malagasy sy sotoavina zay mbola mametraka hoe fahendrena ifanampiana satria tsy misy manana ny ampy fa sambatra zay ifanampy tapitra nyfandaratsika am'ty andran'io ty ka isorana ny rehetra isorana ihany ko nareo a zay nanatrika sy nijery amin'izao fandarana boray zao a isorana anao tsy ma tamin'ny fitondrana famakafakana ary ny tenako marsal randre marsona ny tarika ny ady hevitra mametraka veloma manarapitafa ho am manaraky indray tomoko lasy tompoko vavy